Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez encore faire un Alléluia plus fort pour le Seigneur? Acclamons le Seigneur très fort aujourd'hui. Ce matin, il est présent, ce culte. Il était déjà là, il est encore là. Amen. Falpenjezay miarabanareo dia arabaina manokana ny iray rehetra arabaina manokana koa pasteur Adolphe tena fitahina ho anay ny fisinareo dia misaotra an'Andriamanitra lehibe zay no amin'izany. Acclamons pour tous les pères ici présents et pour tous les pères qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Androany tsy haiko hoe mba hainao marina ve hoe iza ilay Andriamanitra tomponao. Fa nanomboka tao amin'ny Matthieu dia rehefa niteny Jesosy hoe rehefa mivavaka nareo dia manaova ihany koa hoe rainay any an-danitra. Izany hoe raintsika koa Andriamanitra ilay mpanao ny zavatra rehetrarehetra, ilay nahary zavatra rehetrarehetra, ilay mahay ny zavatra rehetrarehetra. Dia androany tena tiako ho anatin'ny sainao mihitsy izany hoe tsy tonontononona fotsiny fa tena miraikitra ao am-ponao izany hoe raintsika Andriamanitra dia ianao izany zanak'Andriamanitra tonga eto. Raha tena mino an'izany ianao dia manasanao sady hitsangana. Dia ao anatin'ny mivavaka tiako mihitsy hoe tena teneninao hoe raha tonga eto androany dia tonga amin'ny mahazanak'Andriamanitra anahy. Tsy olom-pony ianao tonga eto fa zanak'Andriamanitra ianao tonga eto. Noho izany tsy haiko hoe inona niraikitra ao am-ponao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao fa be da be ny tombontsoa azontsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Dia androany izany tena andao aletika ao am-po ao anatin'ny mivavaka dia tonono sahady. Andao tsika hivavaka metraka amin'ny fotoana. Si tu peux dans la prière être conscient que tu es enfant de Dieu, si tu es venu ici aujourd'hui à la maison, est-ce que tu es conscient que tu es vraiment enfant de Dieu et le Dieu créateur, il est notre Père. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu pries vraiment de tout ton cœur et que tu dises, je suis venu ici, je veux te servir parce que tu es mon papa et je suis consciente que je suis ton enfant. Oui Seigneur, si nous sommes venus ici aujourd'hui, ce n'est pas juste de la religiosité, mais nous voulons être reconnaissants Seigneur de ce que nous avons un Père. Si tu nous as appris, Jésus a prié, tu as dit, disais notre Père qui est aux cieux. C'est vraiment un privilège pour nous aujourd'hui d'être appelés enfants de Dieu. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est juste une grâce, Seigneur, si nous sommes venus ici aujourd'hui. Si tu nous as encore donné le souffle de vie, on est conscient que tu nous aimes encore. Et on est venu te rendre un culte agréable. Je te prie, Seigneur, d'agréer ce culte. Je te prie, Seigneur, de regarder au plus profond de notre cœur et d'agréer aussi nos cœurs aujourd'hui. Tu assistes en ce culte, tu es présent parmi nous. Parce que la parole dit, s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies en ton nom, tu es présent. Et on a foi que tu es là et que tu nous écoutes. Tu écoutes nos prières et tu vas aussi parler à travers ton serviteur. Alors papa, oui, nous sommes prêts à recevoir un dépôt qui vient de toi. Nous sommes prêts à te donner un culte qui vient de tout notre cœur, Seigneur. Nous sommes prêts aujourd'hui. Fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Sois le maître de ce culte. Sois le maître de ce culte. Possède-nous. Fais tout ce que tu veux. Oui, Saint-Esprit, on s'appuie sur toi. Nous avons besoin de toi. Parce qu'on ne peut pas faire les choses selon nos pensées. Mais on veut ta direction aujourd'hui. On veut tes directives aujourd'hui. Alors, assiste ce culte, Saint-Esprit. Misaotra Jesosy fa manatrika eto ianao androany ho anao rery mivoninahitra ny haja mandrakizay. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Puisque Dieu est notre Père, sache qu'un Père aime en tout temps. Peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, il va toujours t'aimer. Comme le fils prodigue, même s'il a fait des erreurs, son père n'a pas cessé de l'aimer. Et aujourd'hui, j'aimerais te conscientiser que le Dieu, notre Père, t'aime aussi d'un amour éternel. Tena tiana Andriamanitra ianao amin'ny mahay anazy dia tena tiany ianao amin'ny fony rehetra. Dia androany tsika andao hirahira hoe fantatra izay inoko. Andriamanitra ilay inoko dia tena Andriamanitra fitiavana. Ka ninona miseho, ninona midona, izany fitiavana izany ny ankinako androany. Amen.
Je t'invite vraiment à chanter de tout ton cœur, d'être conscient de ce que tu dis, mais pas juste chanter en vain. Fantashzainuku. Fantashzainuku. Signifie tiavanyai. Signifie tiavanyai. Tezany mampiada na foko. Miadana ny foko. Dia misinda daholo teo aia. Misinda ny aia. Fantashzainuku. Fantashzainuku. Nous connaissons qui tu es. Oui, Seigneur. Et nous sommes vraiment convaincus que tu nous aimes. Metiu bizareshizau. Tumbo afatianau. Sachie noti afona afona. J'aimerais que tu chantes vraiment avec conviction aujourd'hui, que tu connais vraiment celui que tu sers et que tu aies conscience qu'il t'aime vraiment d'un amour éternel. Metiu bizareshizau. Oui, ton amour durera jamais, Seigneur. Tiki baba kam softon sode. Itenam zesose socha tiafon. Socha timialam kuniftiavano. Socha zesos fanini na zavachamchanga de tiafon et now. Oui Seigneur, nous voulons juste te remercier ce matin pour ton amour éternel, pour ton amour inébranlable, pour ton amour sans fin. Nous sommes très reconnaissants. Amen. Yanatia de social. Yeah. Yanatia.
tsapanao tokoa ve izany fitiavan'Andriamanitra anao zany. Ilay manome famindram-pony isa-maraina, ilay tsy mety ritra mihitsiny. Ilay tianao foana, ilay manaiky antsoinao hoe dady. Ilay eo foana izy amin'ny fotoana rehetrarehetra. J'aimerais vraiment aujourd'hui que ça rentre dans ton cœur, qu'on prenne un temps pour s'arrêter et vraiment de penser combien ton Père t'aime. Et la parole tout à l'heure disait que même si tout s'est branlé, son amour restera toujours. Et une chose qui va nous fortifier, nous encourager, c'est de savoir que peu importe ce que nous traversons, nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous aime toujours. Et cet amour-là nous permet d'avancer encore et encore. Na mety ho levina aza ny tendrombohitra na ho fona azy zao rehetra zao a, ny fahafantarantsika fotsiny hoe ilay Andriamanitra mahay manao zavatra rehetra anie tia antsika dia ahafahantsika mandroso sy mitazona ny zavatra rehetrarehetra foana. Dia androany dao tsika mbola hiteny ihany hoe na mety anjera aza ny tendrombohitra, na mety tsy fantatry hoe tsy mifanaraka amin'ny sainao ny zavatra miseho a, dia ny zavatra fantatsika androany dia hoe tia antsika foana Andriamanitra, ninona zavatra miseho, dia izany mampatonga antsika atoky azy foana. Sady izany ve? Ka mety anjera ve ny avoana, dia fantatry Jesosy fa tia ianao, tia anay foana ianao. Mety anjera Yavo fa izao mbola itorofa noho ny heriny sandrinao. Zaho malala fa tia ianao, mety anjera ny avona. Tsy ahoanay Jesosy ninina zavatra mitranga, dia izany ny tananay androany hoe manana Andriamanitra tianay izahay, manana ray tianay izahay, dia tsisy atahoranay ny zavatra rehetrarehetra. Zaho malala fa seule chose qui nous permet d'avancer encore et encore dans cette vie sur terre. C'est vrai que tout peut passer, mais tant qu'on a toi qui nous aime, et ça nous suffit, Seigneur.
Et aujourd'hui, on voudrait juste mettre notre confiance en toi. Amen. Il est écrit dans Psaume 46, verset 1. Au nom de Jésus. Verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Est-ce que tu as conscience de qui est ton Dieu? Est-ce que tu lui fais vraiment confiance dans ta vie? Tena matoky an'Andriamanitra zay tomponao ve ianao? Tena matoky ve ianao fa izy afaka miaro anao amin'ny zavatra rehetrarehetra, afaka manome anao ny zavatra rehetrarehetra, afaka tianao foana foana. Dia androany raha mety aminao dia atsangano tananao dia teneny hoe Jesosy tsy voatery ho fantatro ny zavatra rehetra. Tsy voatery ho takatry ny saiko ny zavatra mandalo amin'ny fiainako fa ny angatahako androany aoka za atoky anao amin'ny lalana izay hitondranao aoka za atoky anao fotsiny amin'ny fitondranao satria Jesosy matoky anao zay. Nous voulons dire aujourd'hui que nous te faisons confiance sur toute la ligne, sur ta direction, Seigneur. Et nous voulons juste se soumettre devant toi, ta souveraineté aujourd'hui. Amen. Nyangataku oka tukano futu. Nous voulons juste te faire confiance, Seigneur. Parce que
que nous avons conscience que tu es notre Père et que tu prends soin de nous et que notre vie est entre tes mains. Nous voulons juste te faire confiance. Est-ce que tu peux juste prier en ce moment et dire, Papa, je te fais confiance. Papa, je te fais confiance pour ma vie. Et aujourd'hui, Seigneur, puisque notre vie se trouve entre tes mains, notre rôle, c'est de juste t'adorer. C'est de juste te rendre la gloire qui t'est due. C'est de juste t'honorer en tant que Dieu. Parce que tu es Dieu et tu es souverain. Tu sais ce que tu fais. Et on te fait confiance. On te fait juste confiance. On ne va plus se plaindre de ce qui nous arrive tout le temps. Mais on veut juste être reconnaissant et te faire confiance. Merci Seigneur. Dotsika ivavaka isotrany tompo fotsiny ny amin'io fiainantsika io dia ahitsika hoe tena tsara ny fiainanao, tsara ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao amin'ny taona rehetrarehetra. Dia hitena anazy hoe matoky anao a Dado, matoky anao a Ray izay ataonao dia matoky aho satria Andriamanitra ianao, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tia ianao. Et tant qu'on a encore la respiration, tant qu'on peut encore parler, tant qu'on vit encore, on veut juste t'adorer, Seigneur. On veut juste te rendre la gloire. On veut juste te dire que oui, Seigneur, on accepte ton plan. Oui, Seigneur, on se soumet totalement à ton plan. Jambula velonao, zono fanirik itsau kanao, nyantuni fisik itsau kanao. Rambula velho zé social. Deit soca no futo. Hey, rambula velho na. Notre raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est de se soumettre à toi.
On veut juste te dire que nous t'adorons. Nous savons qu'une vie d'adoration, c'est une vie qui accepte ton plan. C'est pas juste des chants, c'est pas juste quelque chose qu'on dit, mais c'est une vie. Et aujourd'hui, on veut vraiment que tu prennes conscience que oui, nous acceptons ton plan. Nyatowe fit sofana no Jesus de manek. Le fianana tena hoe manek ny fitondranao, manek ny sitraponao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Dia androany zany ny vavaka hoe hitsoka anao zay, maneky anao zay, manaja anao zay Jesosy. Manaiky anao, manaiky anao amin'ny zavatra rehetra. Manaiky ao Jesosy, manaiky anao. Fitondranao mety hoe mbola tsy azoko ny zavatra rehetra ilaiko fa manaiky a Jesosy androany. Manaiky, manaiky, manaiky. Mety hoe mbola tsy sitrana androany ny saretina mahazo anahy fa manaiky a Jesosy fa ianao manana fotoananao. Manaja anao a Jesosy. Ianao no Andriamanitra. Manaja anao amin'ny andro mpianatra rehetra. Manaja anao, mitsaka anao. Je veux t'adorer. Hey, oui, t'adorer. Ma raison de vivre. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer, de faire ta volonté, de faire tout ce que tu veux, Seigneur. Oui, toute ma vie, tant que je respire encore, je veux juste t'adorer. Parce que tu es Dieu, tu es mon Père.
que tu peux juste prier et remercier le Seigneur. Amen. Merci. Misotranao zahery Andriamanitra rany malalo. Merci beaucoup, Père bien-aimé. Misaotra ny amin'ny fitiavana lehibe izay efa nitiavanao anay. Merci pour ton grand amour que tu nous as aimés. Ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity dia mitahy anay ianao. Durant ce culte, tu vas nous bénir, Père. Mitahy anay ianao noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Tu vas nous bénir grâce à Jésus-Christ, ton Fils. Jesosy mantsy ny tomponay sy mpamonjy anay. Puisque c'est Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Misaotra ry Andriamanitra eo. Merci, Père. Omena voninahitra ianao. Je te glorifie Anio ampitsary mandrakizay aujourd'hui, demain et éternellement. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Samiara makantoerantsika Vous rehetra pouvez tompo. vous asseoir. Miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'ity maraina ity. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, aujourd'hui. Miaraba manokana anareo ray mpianakaviana zay tonga manarika etona. Je tiens à dire bonjour, à saluer tous les pères de famille qui est ici. Arabaina no zao fietiny ray zao. Je vous salue dans ce jour pour les pères de famille. Satria ny ray mpianakaviana nataon'Andriamanitra ho fototra hitahina ny ankohonana. Puisque Dieu a considéré le père de famille comme fondement pour la bénédiction de la famille. Vaketsika ny Baiboly eo amin'ny Salamo fa 8:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faheniny. Lisons ce qui est écrit dans la Bible, Psaume chapitre 128, de 1 jusqu'à 6. Toy zao no voasoratra ka dia samy mihaino tsara. Sambatra zay rehetra matahotra an'i Jehova dia izay mandeha amin'ny lalana. Fa ho anao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanako oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahina zay lehilahy matahotra an'i Jehova. Hitahianao avy any zonany Jehova ary ho faly hita fahasoavan'i Jerosalema ny ianao amin'ny andro rehetra iananao. Eny ahita ny zafinao ane ianao fiadanana ane ho amin'ny Israely. Halleluja. Alléluia. Aiza izy nareo rehefa tsy mahay tokony miala eo fa manjary manimba zavatra fotsiny ko. Salamo fa 8:20 vakintsika amin'ny teny frantsay izy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faheniny. Psaume chapitre 128, de 1 jusqu'à 6, au nom de Jésus. Eo amin'ny andiny faefatra dia zao ny voasoratra manao hoe fa indro fa toy izany no hitahina zay lehilahy matahotra an'i Jehova. Dans le verset 4, ce qui est écrit, c'est que c'est ainsi qu'on va bénir le père de famille qui a la crainte de Dieu. Noho izany ny ray mpianakaviana rehetra dia takiany Baiboly mba hitoetra ho matahotra an'Andriamanitra. Donc, la Bible exige que le père de famille reste dans la crainte de Dieu. Fa hafa mihitsy ny fiainan'ny fianakaviana zay misy lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Puisque la vie de la famille qui a un père de famille ayant la crainte de Dieu est vraiment distinguée. Koa dia amin'ny anaran'i Jesosy ho amin'izany avokoa ny ndray mpianakaviana rehetra tonga eto. Donc, au nom de Jésus, la vie de toutes les familles avec un père de famille ayant la crainte de Dieu sera ainsi. Andao hiteka mahafan'Andriamanitra izy. Acclamons très fort pour le Raha Seigneur. mbola misy mafina zany dia atao Si avy vous any. pouvez encore acclamer un peu plus fort. Halleluja. Alléluia! Halleluja. Alléluia! Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra Que la riariary. gloire soit à Dieu seul. Melohany rosotsika amin'ny hafatra dia andao isika hitondra ny fanatitra amin'ity androandroany ity. Avant de passer au message de Dieu,
on va faire tout d'abord les tena offrandes. manomeza fanatitra vokotry ny fonao ianao. Je vous invite à donner les offrandes de tout votre cœur. Efa nilaza mantsy ny baiboly fa zay manome dia omeny. Puisque la Bible a déjà dit que si vous donnez, on va vous donner aussi. Efa nilaza ny baiboly fa raha mitoriny ampahafolokarena isika dia hosokafan'Andriamanitra varavarany lanitra mba hitahina ny olona. Puisque la Bible a déjà dit aussi que si on va donner les dîmes, Dieu va ouvrir les écluses des cieux et il y a de la bénédiction dans notre vie. Koa dia mandroso isika izay toriny ampahafolokarena rehefa avy eo tatazana eny toerana fanatitra fanaontsika mahazatra. Donc ceux qui vont apporter les dîmes, ils peuvent tout de suite avancer et on va collecter les offrandes après. Ao anaty zany dia mbola hanao hira anankiray isika miaraka amin'reto mpitarika fiderana ireto. On va faire un chant avec les chantres maintenant. chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Mon papa, Yahweh m'a délivré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh je suis dans la joie. je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a Je suis dans la joie. je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh
toeranareo Vous pouvez prendre place. misaotra an'andriamanitra isika tompoko satria miaraka amintsika eto Jesosy Kristy zanany. Nous remercions Dieu parce que Jésus-Christ, son Fils, est avec nous ici. Noho ny amin'io Jesosy zanany io dia isy hafatra spesial ho antsika rehetra tonga eto. Grâce à Jésus-Christ, son Fils, il y aura un message spécial ici pour vous tous qui êtes ici. Ho anareo izay manarika fitoam-pivavahana liana ihany koa dia andray izay hafatra spesial izay. Pour vous qui suivez le culte en ligne, vous recevrez également ce message spécial. Hoy ny faminaniana avy amin'Andriamanitra, faminaniana nataon'Andriamanitra ho antsika rehetra manarika ity fotoana ity. Voici la prophétie que Dieu donne à nous tous qui assistons à ce culte. Hoy izy Il a dit, natao andresy isika rehetra tonga eto. tu as été créé pour être victorieux, toi qui es venu ici. Natao andresy tahaka izany ihany koa ianareo izay manaraka ny fotoam-pivavahana en ligne. Tu es fait pour être victorieux, toi qui suis le culte en ligne également. Tsy misy avahana io fa na isika izay fa ela be nanompo an'Andriamanitra tato na ianareo izay atao hoe samba tonga eto dia zao ihany natao andresy isika rehetra. Il n'y a pas de distinction, que ce soit toi qui sois ici, que tu sois déjà ancien ou nouveau, tu es fait pour être victorieux. Tio zao ny faminaniana ao amin'ny Isaia toko fa 2:7, 2:7 sy ny 2:8. Voici la prophétie dans Ésaïe 41, versets 10 à 13. Samy mihaino tsara ianareo. Écoutez attentivement. Aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza mierikerika foana fa zao ny Andriamanitra aho mampaheranao aho sady mamonjy anao eny mitatana anao amin'ny tanakavanana famarinako aho. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. 2:8 dia mbola zao ihany le faminaniana. Verset 13, voici la prophétie. Fa zao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao kavanana dia le manao aminao hoe aza matahotra izao no hamonjy anao. En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Noho izany araka io faminaniana io dia zao no fanetanana lehibe anetana an'Andriamanitra antsika. C'est pourquoi, grâce à cette prophétie, voici ce que Dieu nous incite. Na inona olana sy ady atrehintsika. Quels que soient les problèmes et les difficultés que nous affrontons, Na inona aretina mahazo antsika. quelles que soient les maladies que nous avons, Dia zao ihany ny afatr'Andriamanitra ho antsika rehetra. voici le message de Dieu pour nous tous. Natao andresy isika rehetra. Nous sommes faits pour être victorieux. Natao andresy isika satria Andriamanitra mihitsy no hiady ho antsika amin'ity androandroany ity. Nous sommes faits pour être victorieux parce que c'est Dieu lui-même qui combat pour nous aujourd'hui. Araka ny efa namarako taminareo mitsinjo manokana ty fotoam-pivavahana ity ny Andriamantsika. Comme je vous ai déjà dit, Dieu veille particulièrement sur ce culte aujourd'hui. Araka ny efa namarako taminareo ihany koa miaraka amintsika eto Jesosy Kristy tompo. Comme je vous ai déjà dit aussi, Jésus-Christ, notre Seigneur, est avec nous ici. Noho izany azo antoka fa amoaka antsika mpandresy tokoa Andriamanitra. C'est pourquoi c'est assuré que Dieu va nous faire sortir vainqueurs. Tsaronareo angambany ny tantara zanak'Israely raha tojo ranomasina mena ry zareo ary raha nienjay ny Egyptiana ihany koa. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire des Israélites quand ils étaient devant la mer Rouge et que les Égyptiens les ont poursuivis? Tantaran'ny Baiboly mantsy raha niala tany Egypta ny zanak'Israely mba hoany amin'ilay tany todidrodrotsy tately dia voasakany ranomasina mena. La Bible raconte que quand ils ont quitté l'Égypte pour aller vers le pays découlant de lait et de miel, il y avait l'obstacle qui était la mer Rouge. Kanefa tetsy an-taniny ny Egyptiana izay efa valin'izy ireo manetsika mba mahabo azy ireo teo alohany ranomasina mena. Et pourtant, les Égyptiens les ont poursuivis par derrière devant la mer Rouge. Mino fa tsaronareo izay tantara izay. Je crois que vous vous souvenez de cette histoire. Andao dia vakintsika ny Exodosy toko 17 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 17. Nous allons lire Exode chapitre 14, versets 10 à 14. Elo tsara ny voasoratra. Écoutez attentivement.
manomboka amin'ny andininy fafolo verset 10. ary rehefa mbiakaiky farao dia natompo zanaka Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tamy manetsika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanaka Israely ka niataraina tamin'i Jéhovah. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Andimy faraiky ambin'ny folo. Verset 11. Ary koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fasana vatany Egypta no nentinao faty aty an'hevitra izay nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy any Egypte. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Andiny faray ambin'ny folo. Verset 12. Tsy zao va no teny nolazaina taminao fony tany Egypta hoe aoka zay fa avy alao ihany izay anompony Egyptianina fa aleonay manompony Egyptianina toy zay ho faty any an'hevitra. N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Mazava be ry havana ny voalaza Mosesy. Ce que Moïse a dit est très clair. Hoy izy amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Il a dit au verset 13 jusqu'au verset 15. Ary Mosesy tamin'ny olona asa matahotra ianareo mijanony fa ho hitanareo fa mijeny Jéhovah zay ataony ho anareo anio fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo tsy mandrakizay Jéhovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Andiny fefitra ambin'ny folo. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. Aveloko vakina ihany. Je recommence. Jéhovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Ho Mosesy tamin'ireo zanaka Israely. Moïse a dit aux Israélites, Marina fa misy ranomasina mena manakana anareo eo anoloana. c'est vrai qu'il y a la mer Rouge qui est un obstacle devant vous. Marina ihany koa fa manetsika anareo avy ato afara ny miaramila ny Egyptianina. C'est aussi vrai que l'armée des Égyptiens vous poursuit par derrière. Marina daholo zany rehetrarehetra no i Mosesy. Tout cela est vrai, a dit Moïse. Fa zao no teniko aminareo rehetrarehetra. Mais voici ce que je vous dis à tous. Asa matahotra ianareo hoy Mosesy. N'ayez pas peur, a dit Moïse. Ianao ny vaovao mafaly entiko anareo zanaka Israely. Écoutez la bonne nouvelle que je vous apporte à vous, les Israélites. Ny Egyptianina zay tazanareo maso zao io dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tena aza matahotra mihitsy ianareo ho Mosesy. N'ayez pas peur du tout, a dit Moïse. Satria ny Andriamanitra zay vavanareo sitim-ponareo izy no hiady ho anareo. Parce que le Dieu que vous servez, c'est lui-même qui combattra pour vous. Fa ianareo kosa angina. Mais vous, gardez le silence. Andonga verentsika vakina lay teny eo amin'ny andininy fa telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Nous allons relire la parole dans le verset 13 et 14. Ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo fa mijeny Jéhovah zay amijena anareo anio fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay Jéhovah no hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo mantsy dia misy teny nataon'ny Mosesy hoe mijanona. Au verset 13, Moïse a dit, restez en place. Tsy fantatry moa hoe inona ny nokasain'ny zanaka Israely ho atao tamin'izany. Je ne sais pas ce que les Israélites ont prévu de faire en ce temps-là. Andro sy foana very zareo dia andeha hamono tena ao anaty ranomasamena. Est-ce qu'ils voulaient continuer à avancer et se suicider dans la mer Rouge? Zay eto tiany ariana dia lanjasaina fotsy dia hiteny amin'ny Egyptianina hoe resy izay reto izahay. Ou est-ce qu'ils voulaient retourner vers l'arrière et hisser le drapeau blanc et dire aux Égyptiens, nous sommes vaincus? No zany nampahery Mosesy hoe aza matahotra mihitsy ianareo. C'est pourquoi Moïse les a encouragés, n'ayez pas peur du tout. Mijanona fotsiny eto ianareo.
Restez juste en place. Satria ny Andriamanitra vavantsika sy topontsika dia hamonjy antsika amin'ity androandroany ity. Parce que le Dieu que nous servons va nous délivrer aujourd'hui. Ary esorina tokoa Andriamanitra fa tena namonjy ny zanak'Israely olony ny tomp'Andriamanitra tsotoa. Et que Dieu soit remercié parce qu'il a vraiment délivré les Israélites qui étaient son peuple. Tamin'ny fomba mahagaga tsy sakatra saina no namonjeny Andriamanitra azy ireo. Il les a délivrés d'une façon extraordinaire qui dépasse notre entendement. Le ranomasina mena zay nanakana azy ireo dia nesorin'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Dieu a écarté la mer Rouge d'une façon surnaturelle. Ary ireo Egyptiana zay nanesika avy ato afara dia ho Baiboly hoe no levonin'Andriamanitra tao anaty ranomasina mena. Et les Égyptiens qui les ont poursuivis par derrière, Dieu les a fait périr dans la mer. Zany rehetra zany nataon'Andriamanitra mba ho famahana ny olana nisy teo amin'izy ireo. Dieu a fait tout ça pour les sauver de leurs problèmes et de leurs difficultés. Ary mba ahafahan'Andriamanitra manohy ny fitantanana ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany todradroa sy tantely. Et pour que Dieu puisse continuer à les conduire vers le pays découlant de lait et de miel. Ry fiangonana rehetra manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Chère assemblée qui assistez à ce culte, Ianareo rehetra izay manaraka ny fotoana ny linina ihany koa. vous tous qui suivez le culte en ligne, Tahaka izany mihitsy no tian'Andriamanitra hitondranantsika rehetra manaraka ity fotoana ity. c'est de cette manière que Dieu veut nous guider tous, nous tous qui assistons à ce culte. Tahaka izany mihitsy no tian'Andriamanitra hitondranantsika mandritra ny volana Jona sy ny Jolay iray manontolo. C'est de cette manière que Dieu veut nous conduire pendant le mois de juin et de juillet. Na inona tokoa olana sy ady atrentsika rehetra. Quelles que soient les difficultés et les combats auxquels nous avons affrontés, Na manao sy manahoana ny fisehony. quelles que soient leurs manifestations, Na inona herin'ny aretina zay misy amintsika ankehitriny quelle que soit la puissance de la maladie qui est sur nous maintenant, dia zao ihany. voici, Natao andresy isika rehetra androany. nous sommes faits pour être victorieux aujourd'hui. Natao sitrana avokoa ianareo rehetra marary amin'ity androandroany ity. Vous êtes faits pour être guéris, vous tous qui êtes malades aujourd'hui. Zany tika ilay faminaniana Isaia 40:10 sy ny 17. C'est la signification de la prophétie dans Ésaïe chapitre 41, versets 10 et 13. Raha nomen'Andriamanitra zay faminany izay dia nomen'Andriamanitra mba ho amarininy sy ho tanterahany eto androany. Si Dieu m'a donné cette prophétie, il me l'a donnée pour qu'il le justifie ici aujourd'hui. Asa miandry vavaka manokana ataoko anareo ianareo. N'attendez pas que je fasse une prière spéciale pour vous, Fa anaty izao fotoam-pivavahana izao dia mino ianareo fa hiasa tokoa Andriamanitra. mais pendant ce culte, croyez que Dieu agit. Tsy takatra sainareo ny fiasan'Andriamanitra. Vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu agit. Vitany manafaka anareo amin'ny olana. Il peut vous délivrer des difficultés. Vitany zao dia zao ny manasitrana anareo zay marary. Il peut vous guérir immédiatement, vous qui êtes malade. Dia mitovy amin'izany ihany koa ianareo zay manaraka ny fotoam-pivavahana en ligne. Il en est de même pour vous qui suivez le culte en ligne. Mety marary eo am-pandriana angamba ianao amin'izao ora izao. Peut-être que tu es malade au lit à cette heure-ci. Mety efa manodidina anao zay marary eo ny fianakavianao satria efa voamafy ianao. Peut-être que ta famille est déjà autour de toi parce que tu es vraiment très malade. Fa ao anatin'izao fotoana anambarako ny tenin'Andriamanitra zao dia ho tokany aminareo ny herin'Andriamanitra manasitrana. Mais pendant ce culte, la puissance de Dieu qui guérit vient sur vous. Ary mbola izany ihany koa no antony nampahafantaran'Andriamanitra antsika ny tantaran'ny zanak'Israely. Et c'est aussi pour ça que Dieu nous a fait connaître l'histoire des Israélites. Araky ny anambarako teo voasakany ranomasina mena ry zareo kanefa etsan-daniny no enjeny Egyptianina. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait l'obstacle qui était la mer Rouge et pourtant les Égyptiens les ont poursuivis par derrière. Fa dia araka ny voalaza Baiboly nasehon'Andriamanitra ny famonjena mahagaga tamin'izy ireo. Et comme dit la Bible, Dieu leur a montré le miracle qu'il a fait. Nasain'Andriamanitra nampahatsahivina antsika rehetra zany tantara zany satria zay ny dikany sitrapon'Andriamanitra hoe hamonjy antsika izy. Dieu nous rappelle cette histoire parce que c'est sa volonté de nous délivrer. Ry fiangonana rehetra manarika zao fotoam-pivavahana izao. Chère assemblée qui assistez à ce culte, Raha nandinika ny tantara dia ny tantaran'ny zanak'Israely teo ianareo dia mahita.
Si vous avez bien écouté l'histoire des Israélites, vous avez vu fa tsy ny herin'ireo zanak'israely que ce n'était pas la force des Israélites, tsy ny fahaizany miaro tena ce n'était pas leur puissance ou leur savoir-faire no natoka azy ireo nivoaka mpandresy qu'ils ont réussi à être victorieux, fa ny fidiran'andriamanitra ntsehatra teo amin'ny fiainany no namoaka azy ireo mpandresy. mais c'est l'intervention de Dieu dans leur vie qui les a fait sortir victorieux. Zay le atao hoe fahasoavana lehibe. C'est ce qu'on appelle la grande grâce. Zay le atao hoe fahasoavana lehibe. C'est la grande grâce. Any bokyny Efesiana toko faharoa andiny fahavalo any Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, ny dikany hoe fahasoavana dia izao la signification de la grâce, c'est ceci. olona tsy mendrika omena zava-tsoa ianao kanefa dia omen'andriamanitra mamaim-poana an'izany. Tu ne mérites pas d'avoir des bienfaits et pourtant Dieu te le donne gratuitement. Raha ny tantaran'izany sy reny no jereny Si nous regardons l'histoire des Israélites, indrindra fa tamin'io andro io surtout ce jour-là, tamin'io andro ny sehoan'ny olana io ce jour où il a fait cette difficulté, dia tsy mendrika omena famonjena ry zareo il ne méritait pas d'être secouru satria nanana toetra sy dem-panahy manakinan'andriamanitra. parce qu'ils avaient une attitude et un comportement qui ne croyaient pas en Dieu. Ary nanana toetra sy dem-panahy nanakinany mpanompon'andriamanitra ihany koa. Et ils se plaignaient également du serviteur de Dieu. Kanefa zao ny fanapa-kevitr'andriamanitra Et pourtant, voici la décision de Dieu. ho vonjeko foana ny zanak'Israely Je vais secourir les Israélites. hoe soroko anoloan'izy ireny ny olana. Je vais enlever les difficultés devant eux. Dia tak'izany mihitsy isika rehetra tonga eto Et c'est comme ça aussi pour nous tous qui sommes ici. raha ny tantarantsika no jerena Si nous regardons notre histoire, nanana ny fiainam-pahotantsika isika nous avions notre vie de péché. niaina tao anatin'ny fiainana ratsy sy maloto isika. Nous avons vécu dans une vie impure. Sasany tamintsika nandeha tamin'ny fampona sampy. Certains d'entre nous ont adoré d'autres dieux. Sasany tamintsika nanana fitondran-tena ratsy. Certains d'entre nous avaient un mauvais comportement. Kanefa na dia zany ary ny toerana nisy atsika Et pourtant, malgré tout ça, dia namoty atsika foana Andriamanitra. Dieu vient toujours à notre secours. Tsy hoe ianao ny tsara no ny mpiaramonina taminao. Ce n'est pas que tu es meilleur que les autres. Tsy hoe ianao ny tsara no ny fianakavianao. Ce n'est pas que tu es meilleur que ta famille, Fa zay le atao hoe fahasoavana. mais c'est la grâce de Dieu. Ola Efesiana toko faharoa andiny fahavalo. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Fa dit, fahasoavana no namonjena anareo. c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tsy hoe no ny fahamarinana anareo, tsy hoe no ny fahamarinana hitan'Andriamanitra tao aminareo no namonjena anareo. Ce n'est pas à cause de votre propre justice que vous avez été sauvés, Fa fahasoavana. mais c'est par la grâce. Fa fahasoavana. C'est la grâce. Dia ahoana hoe Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely? Qu'est-ce que Dieu a dit aux Israélites? Okaina ianareo anginy. Gardez le silence. Fa izao no hitratsetra ao fiainanareo ka hamonjy anareo ho afaka amin'ny olana. Mais c'est moi qui va intervenir dans votre vie et qui va vous délivrer de vos difficultés. Dia araka voalaza amin'ny Baiboly tokoa tena no vojen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Et comme la Bible dit, les Israélites ont vraiment été secourus par Dieu. Le ranomasina mena nanakana nataon'Andriamanitra tany maina. La mer qui était un obstacle, Dieu l'a transformée en terre sèche. Ary ireo Egyptiana izay nanetsika no levonin'Andriamanitra tao anaty ranomasina mena. Et les Égyptiens qui les ont poursuivis, Dieu les a fait périr dans la mer Rouge. Dia mafisiko zany fa tahak'izany mihitsy no tian'Andriamanitra ho tanterahana androany. Et je confirme que c'est vraiment ce que Dieu veut faire dans notre vie Zay aujourd'hui. rehetra manana olana toka eto ho vojen'Andriamanitra daholo. Vous tous qui avez des problèmes ici, Dieu va vous secourir. Ho vojena amin'ity volana jona sy jolay ity. Dieu va vous secourir au mois de juin et juillet. Ary na dia androany ihany aza dia azon'Andriamanitra vonjena ianao. Et même aujourd'hui même, Dieu peut te sauver. Zay rehetra mihiny dia angatahana mba hitehaka faran'izay Si mafy. vous y croyez, acclamez fort. Tsaroanareo ihany koa angamba ny tantaran'ireo apôstôly na ny tantaran'ireo mpianatra Jesosy. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire des apôtres ou des disciples de Jésus? Ndray andro dia nandeha lakana izy ireo niala tamin'ny toerana iray ho amin'ny toerana iray. Un jour, ils étaient montés dans une barque pour aller dans un autre lieu. Jesosy mihitsy no niteny tamin'izy ireo hoe hiala eto isika fa ho eny ampita.
C'est vraiment Jésus qui leur a dit, nous allons partir d'ici et aller vers l'autre rive. kanjo tsy napotsiny izy ireo teny am-pandehanana dia nisy tafiotra farazay mahery Mais ils ne se sont pas attendus à voir en chemin un tourbillon. ary nanonja mafy ny ranomasina tamin'izany fotoana izany. Et la mer bougeait beaucoup en ce temps-là. Dia nanao ezaka be mihitsy ry zareo aminjena azy ireo ho afaka amin'ilay olana. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour se délivrer de leurs problèmes. Ary tamin'ny farany dia tsapan'ireo mpianatra hoe tsy tohatra tsika ny tia tafiotra sy tia ranomasina ity. Et à la fin, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient rien faire contre ce tourbillon. Fantatry Jesosy tsara mihitsy zava-nisy tamin'io andro io. Jésus savait très bien ce qui se passait en ce jour-là. Fantatry Jesosy mihitsy zava-nisy hoy ao tamin'io andro io. Jésus savait très bien ce qui s'est passé ce jour-là. Fa saingy mbola natory ihany Jesosy Mais il a continué à dormir. ary mbola nangina ihany koa izy. Et il a continué à dormir. Satria misy zavatra tiany Jesosy ampianarina an'ireo mpianatra. Parce que Jésus voulait enseigner quelque chose aux disciples. Ny zava-misy mantsy dia izao. Voici ce qui s'est passé. Maro amin'ny olona no hitan'Andriamanitra fa mamany ny olana sy ny adiny amin'ny alalan'ny heriny sy ny fahaizana. Dieu voit que plusieurs personnes essaient de résoudre leurs problèmes par leur propre force et leur propre intelligence. Enina dia efa olon'Andriamanitra tahaka antsika izao azy. Oui, même s'ils sont déjà des hommes et des femmes de Dieu comme nous, Dia hitan'Andriamanitra hoe miezaka foana ny hamany ny olana sy ny adiny amin'ny alalan'ny heriny sy ny fahaizana. Dieu voit toujours qu'ils essaient de résoudre leurs problèmes à travers leur propre force et leur propre intelligence. Vao misely olana ny nala iady Dès qu'il a un problème ou une difficulté, dia adin'ny olona ilay Andriamanitra izay ivavaha sy tompony. les gens oublient le Dieu qu'ils servent. Fa avy hatrany izy dia mitady vahaolana atsy na mitady vahaolana eroa. Mais immédiatement, ils cherchent une solution par-ci ou une solution par-là. Possible ho kivy sy hamofoy ianao raha ohatra ka ohatr'izany ny fiainanao. Tu peux être découragé et désespéré si ta vie est pareille. Satria nisy amin'ireny olana sy ady reny tsy hovaovanao mihitsy na inona ataonao. Parce que si tu agis de ta propre force, tu n'arriveras à rien résoudre. Tena possible hoy aho ho kivy sy hamofoy ianao. C'est vraiment possible que tu sois découragé et désespéré. Ny sitrapon'Andriamanitra nge ry havana malala dia zao hoe Voici la volonté de Dieu, bien-aimé. amaolon'Andriamanitra atsika En tant qu'hommes et femmes de Dieu, tian'Andriamanitra foana isika hiankina aminy. Dieu veut que nous nous appuyions toujours sur lui, Na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona. quel que soit le domaine qui est concerné, Na manao sy manahoana ny herin'ny olana sy ny ady. quelle que soit la puissance des difficultés que tu traverses, Na manao sy manahoana ihany koa ny herin'ny aretina misy eo fiainantsika. quelle que soit la force de la maladie qui est dans ta vie, Dia izay nambarako izay hoe tian'Andriamanitra foana isika hiankina aminy. Dieu veut toujours que nous nous appuyions sur lui. Zay no antony natonga Jesosy namelan'ireo mpianatra niady rery teo. C'est pour ça que Jésus a laissé les disciples se battre tout seuls. Satria ny toetran'izy ireo dia ny hamonjy tena hatrany hatrany. Parce qu'ils voulaient se sauver par leur propre force. Fa tsy hiankina amin'i Jesosy. Mais ils ne s'appuyaient pas sur Jésus. Tamin'ny farany aza dia tsy maintsy nanapa-kevitra ry zareo hoe ho foazina Jesosy mba hamonjy azy. À la fin, ils étaient obligés de réveiller Jésus pour que Jésus vienne à leur secours. Ary nitarana tamin'i Jesosy mihitsy ry zareo hoe vonjeo zahay. Et ils se sont plaints à Jésus, sauve-nous. Dia tahorina izay vontsangana Jesosy. Et c'est seulement là que Jésus s'est levé. Dia hoy ny Baiboly manao hoe no tenen'i Jesosy mafy ny rivotra sy ny ramasa tamin'izany fotoana izany teo ny eo ihany dia nitsahatra. Et la Bible dit que Jésus a menacé le vent et les flots et tout de suite il y avait le calme plat. Ho fakitsika avy hatrany ny liko toko fahavalo andimy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andimy fadimy amby roapolo. Nous allons lire Luc chapitre 8 versets 22 à 25. Andao fakitsika avy hatrany amin'ny teny frantsay lay tantara. Nous allons lire au nom de Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger.
Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous allons mourir. » Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il eut un calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. » Araka io tantara io dia tsy nierin'ireo mpianatra na ny fahaizany no nahavaovan'ny olona. Suivant ce passage, ce n'est pas par leur propre force que les disciples ont résolu leurs problèmes, Fa Jesosy zay nandray an-tanan'izy ireo no naman'ny olona. mais c'est Jésus qui a tout pris en main, qui les a délivrés de leurs problèmes. Araka ny voasoratra eo no tenen'i Jesosy mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia nitsahatra. Comme il est écrit, Jésus a menacé le vent et les flots et ceux-ci s'apaisèrent. Araka ny voasoratra io hoy aho no tenen'i Jesosy mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia nitsahatra. Comme il est écrit, Jésus a menacé le vent et les flots et ceux-ci s'apaisèrent. Any bokin'ny Marka dia ho mity Jesosy hoe manginy mitsara dia nitsatra ny tafiditra ary hitony tsara ny ranomasina. Dans le livre de Marc, Jésus a vraiment dit, calmez-vous, et les vents et les flots se sont apaisés. Ry fiangonana rehetra manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Tahaka n'inona amin'izay n'Andriamanitra ny zanak'Israely nanoloana ny ranomasina mena sy ny Egyptiana izay nalentsika azy ireo. comme Dieu a délivré les Israélites devant la mer et devant les Égyptiens qui les ont poursuivis, Tahaka n'inona amin'izay ny Jesosy andreo mpianatra nanoloana ny tafiotra sy ny onjan-dranomasina. comme Jésus a également sauvé les disciples devant la mer et les flots, Tahaka izany no tian'Andriamanitra ho tanterahana amintsika amin'ity volana Jona sy Jolay ity. Dieu veut également faire de même dans notre vie en ce mois de juillet. Ary mino aho fa tsy andro ny volana Jona ray manontolo na Jolay ray manontolo Andriamanitra vao tena hiasa. Et je crois que Dieu ne va pas attendre le mois de juin et de juillet, Fa androany dia ny eo ny Mandriamanitra azy ao fiainantsika izy. mais il peut manifester sa puissance aujourd'hui même dans notre vie. Inona ilay olana mahazo anao amin'izao fotoana izao? Quels sont les problèmes que tu as aujourd'hui? Inona ihany koa ny aretina mahazo anao amin'izao fotoana izao? Quelle est la maladie que tu as maintenant? Amin'ny anaran'i Jesosy ho vonjeny ianao androany. Au nom de Jésus, tu seras secouru aujourd'hui. Hositrany ihany koa ianao androany. Tu seras guéri aujourd'hui. Fa ny fepetra takin'Andriamanitra amintsika dia izao fotsiny ihany. Mais les conditions de Dieu, c'est ceci. Ianao mino fa mpamonjy Jesosy Kristy. Tu dois croire que Jésus-Christ est le Sauveur. Ianao mino fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tu dois croire que Dieu sait faire toutes choses. Mino ianao fa mahavaovan'ny olana misy fiainanao izy androany. Tu dois croire qu'il peut résoudre tes problèmes aujourd'hui. Mino ianao fa mahay manasitrana ny aretinao rehetra izy androany. Tu crois qu'il peut guérir tes maladies aujourd'hui. Jesosy mantsy no vaolana avy any an-danitra nomen'Andriamanitra ho antsika. Parce que Jésus est la solution qui vient du ciel que Dieu nous a donnée. Araka ny voalasan'ny Baiboly dia nomen'Andriamanitra antsika Jesosy. Comme il est écrit dans la Bible, Dieu nous a donné Jésus. Avy eo Jesosy natolotr'Andriamanitra natao sorona tao ambony azy fijaliana. Ensuite, Jésus a été offert en sacrifice sur la croix. Nalatsa-dra tao ambony azy fijaliana. Il a versé son sang sur la croix. Ary navelan'Andriamanitra ho faty tao ambony azy fijaliana Et ihany koa. Dieu l'a laissé mourir à la croix. Narosin'Andriamanitra tamin'izay lalan'izay Jesosy Dieu a fait cela à Jésus mba ahafahan'Andriamanitra mamonjy ny fanahintsika. pour que Dieu puisse sauver nos âmes, Mba ahafahan'Andriamanitra mamany ny olana misy ao fiainantsika. pour que Dieu puisse nous délivrer de tous nos problèmes, Mba ahafahan'Andriamanitra ihany koa manasitrana ny aretintsika. pour que Dieu puisse également guérir nos maladies. No zany tena azo antoka fa zay mino an Jesosy mpamonjy, C'est pourquoi c'est assuré que ceux qui croient en Jésus en tant que Sauveur, mino an Jesosy fa amin'ny alala Jesosy no iseho ny herin'Andriamanitra. ceux qui croient que la puissance de Dieu agit à travers Jésus, Ary indrindra nampandrosa Jesosy ao anaty, et ceux qui fassent entrer Jésus dans leur cœur, azo antoka ry havana fa hovonjena zany olo zany. c'est assuré que ces personnes seront sauvées. Hoe soron'Andriamanitra fomba mahagaga ny olana misy ao fiainanao.
Dieu va enlever d'une façon surnaturelle les problèmes qui sont dans ta vie. Hositran'Andriamanitra toy izany akio ny aretina eo aminao. Dieu va guérir tes maladies. Ary ankoatran'izany Et à part ça, ny fipetra anankiray akio l'autre condition, ianao miny fa marina ny tendretra izay nambaran'Andriamanitra amintsika. c'est que tu crois que toute la parole de Dieu est vraie. Terem-boalohany dia nilaza Andriamanitra hoe zao ny faminaniana ho anareo. Au début, Dieu a dit, voici la prophétie pour vous. Aza matahotra ianareo i Andriamanitra N'aie pas peur, a dit l'Éternel, fa izao no Andriamanitra reo car je suis votre Dieu. ary izao no mitantana anareo amin'ny tanakavanan'ny famarinako. Et je vous soutiens par ma main droite, la main de la justice. Aza mierikerika ihany koa ianareo i Andriamanitra Dieu a également dit, ne promenez pas des regards inquiets, faoka hitotika amiko ianareo mais tournez-vous vers moi, fa tena ho vonjeko ianareo i Andriamanitra. car je viens à votre secours. Dia zay natonga miteny amintsika rehetra hoe anisa fepetra anankiray lehibe ihany koa dia ity. Et c'est pourquoi je vous dis que ça fait partie des principales conditions, Ianao mino fa marina amin'ny teny nataony Andriamanitra. c'est que tu crois que la parole de Dieu est vraie. Tsaroako mantsy ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely. Je me souviens de ce que Dieu a dit aux Israélites. Ho vonjeko ho afaka eto Egypte ianareo. Je vais vous secourir et vous délivrer de l'Égypte. Ary hoentiko ho any amin'ilay tany todradrono sy tantely. Je vais vous conduire dans le pays découlant de lait et de miel. Manomboka tao Egypta dia hiaraka aminareo foana aho hoy Andriamanitra. À partir d'Égypte, je serai toujours avec vous, a dit Dieu. Hiaraka aminareo aho amin'ny atoandro amin'ny alalany androahana. Je serai avec vous le jour à travers la nuée. Hiaraka aminareo aho amin'ny alina amin'ny alalany andro hafa. Je serai avec vous la nuit à travers les colonnes de feu. Tian'Andriamanitra ambara dia hoe aza matahotra mihitsy ianareo na inona zava-misy satria miaraka aminareo mandrakariva aho. Ce que Dieu veut dire, c'est que n'ayez pas peur, quel que soit ce qui vous arrive, parce que je suis toujours avec vous. Fa dia ny mampalahelo moa dia ohatrany hoe tsy tena mino an'izany loatra ny zanak'Israely. Mais ce qui est malheureux, c'est que les Israélites n'y croyaient pas vraiment. Porofon'izany ny tantaran'izy ireo teo alohan'ny ranomasina mena. La preuve, c'est ce qui s'est passé devant la mer Rouge. Araka ny efa nambarako taminareo dia nomonomonina tamin'Andriamanitra sy Mosesy ny zanak'Israely rehetra. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils se sont plaints contre Dieu et contre Moïse. Ary niteniteny foana mihitsy ary zareo. Ils ont même dit n'importe quoi. Ry Mosesy eo, zao le teny nataonay taminao tany am-boalohany. Moïse, voici ce que nous t'avons dit au début. Aleonay andevy ny Egyptianina mandrakizay. Nous préférons être esclaves des Égyptiens pour toujours Toy izay ho faty any an'hevitra. que de mourir dans le désert. Zany ny toetra sy ny toepanahy nasehoan'ireo zanak'Israely. Voilà l'attitude des Israélites. Adin'izy ireo ny teny nataon'Andriamanitra hoe manafaka anareo ato Egypta aho ary hitondra anareo ho any amin'ilay tany todradrono sy tantely. Ils ont oublié la parole de Dieu quand il a dit que je vais vous délivrer de l'Égypte et que je vais vous conduire dans le pays découlant de lait et de miel. Adin'izy ireo fa Andriamanitra dia miaraka amin'izy ireo na amin'ny andro na amin'ny alina. Ils ont oublié que Dieu était avec eux le jour et la nuit. Tsy mety zany ry havana raha ohatra ka tahak'izany ny toetra sy ny toepanantsika fiangonana manaritra eto. Nous ne devons pas avoir les mêmes attitudes et les mêmes comportements. Dia tahak'izany ihany koa ny tantaran'ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy. C'est aussi l'histoire des apôtres et des disciples de Jésus. Hoy Jesosy tamin'ireo apôstôly na ireo mpianatra. Jésus a dit aux apôtres et aux disciples, Hiala eto isika dia hoy nepita. nous allons partir d'ici et nous allons partir vers l'autre rive. Ary mbola mafisika any fa rehefa miteny Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka. Et je confirme encore que quand Dieu parle, ça se réalise. Ka inona zava-misy eny am-pandehanana Quel que soit ce qui se passe sur le chemin, zay no lazain'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka foana. ce que Dieu dit se réalise toujours. Zany no antony natoka Jesosy natory ary nangina tanteraka tao anaty lakana. C'est pour ça que Jésus s'est mis à s'endormir et à garder le silence dans la barque. Satria fantany hoe reto mpianatra reto dia karazana mpianatra tsy tena mandray ny teny nataon'i Jesosy.
Parce qu'ils savaient que ses disciples n'écoutaient pas et ne recevaient pas vraiment ses paroles. hita Jesosy hoe karazan'ireo olona manamaivana ny teniny. Ils savaient que ses disciples ne faisaient pas vraiment attention à ce qu'il disait. Ka rehefa tonga tokoa ny tafiotra sy ny onjan-dranomasina Et quand le tourbillon et les flots sont arrivés, dia tena voapirofo hoe adin'izy ireo ny teny nataon'i Jesosy. il a été prouvé qu'ils ont vraiment oublié la parole de Jésus. Zany no antony natoka azy ireo namonjy teny. C'est pour ça qu'ils ont essayé d'agir par leur propre force. Kanefa ny famonjen'izy ireo ny tenen'izy ireo tsy mahavoavonjy azy. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à se sauver eux-mêmes. Ka rehefa tena nitodika tamin'i Jesosy ry zareo Et quand ils se sont approchés de Jésus, dia teo no nanaporofon'i Jesosy hoe teny miaraka aminareo inge aho e. et c'est là que Jésus les a prouvés que je suis avec vous. Satria rehefa notenen'i Jesosy ny rivotra sy ny ranomasina dia nangina sy nitsahatra. Parce que quand Jésus a menacé le vent et les flots, ceux-ci se sont apaisés. Ry fiangonana rehetra manarika zao fotoam-pivavana izao Chère assemblée qui assistait à ce culte, ny fepetra anankiray lehibe indrindra hoy ao la plus grande condition, c'est ceci. ianao mino fa marina ny teny rehetra nambaran'Andriamanitra ao anaty ity baiboly ity. C'est que tu crois que toute la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible est vraie. Ka veriko indray hoe raha nilaza faminan'iny izy androany fa ho ataon'ny mpandresy sika rehetra Et je répète encore qu'il a dit une prophétie aujourd'hui qu'il va nous faire sortir victorieux. dia andresy tokoa isika tonga eto. Nous serons vraiment victorieux. Amin'ny anaran'i Jesosy hovany ny olana amin'ny fiainanao. Au nom de Jésus, tes problèmes seront résolus. Amin'ny anaran'i Jesosy hositraniny ny aretina misy Au aminao. nom de Jésus, tes maladies seront guéries. Ka na manahoana sy manahoana ny herin'ny olana sy ny adina atreanao Et quelle que soit la puissance de tes problèmes ou de tes difficultés, na manahoana sy manahoana fisehoan'ny aretina misy ankehitriny quelle que soit la forme de la maladie que tu as, dia azon'Andriamanitra ho avoaka mpandresy ianao. Dieu peut te faire sortir victorieux. Teka mafy an'Andriamanitra izy. Acclamons le Seigneur. Teka mafy an'Andriamanitra izy. Acclamons le Seigneur. Mbola teka mafy an'Andriamanitra izy. Acclamons encore plus fort. Halleluja! Alléluia. Amen, amen. Amen. Manarak'izany À part ça, manana finoana ianareo ayez la foi fa ty volana jona sy ty volana jolay ity que ce mois de juin et ce mois de juillet raisitsika tahaka an'ilay faremy Betesda izay hoetsiketsehan'ny anjely. sera comme Bethesda que les anges ont fait bouger. Tantaran'ny baiboly mantsy fa ao amin'ny tany Israely ao dia misy faria anankiray atao hoe Betesda. La Bible raconte qu'il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Ary io faremy Betesda io dia faria magaga Et c'était une piscine qui était miraculeuse. satria misy fotoana tonga ao amin'io faria io ny anjely Parce qu'il y a des moments où les anges descendent dans cette dia piscine. mampanoja an'le rano Betesda. Et ils font bouger les flots de cette eau. Ka amin'ny fotoana zay isin'ilay onja Et quand il y a les flots, zay rehetra marary roboka voalohany ao anatin'ny rano io dia tsy maintsy sitrana na inona aretina. tous ceux qui sont malades et qui entrent en premier dans cette eau sera guéri. Zany no antony mahatonga ny olona marary marobe tamin'izany fotoana zany nitoby nadidina ny farimy Betesda. C'est pourquoi, en ce temps-là, il y avait beaucoup de malades qui attendaient autour de ces eaux, Satria miandry an'ilay anjely hampanonja an'le rano. parce qu'ils attendaient les anges qui allaient descendre. Misy fotoana isan-kerinandro no tonga ilay anjely mampanonja an'le rano. Parfois, ils viennent une fois par semaine, Indraindray isam-bolana, des fois une fois par mois, indraindray maharitra ela. des fois c'est plus longtemps. Fa azo ady koa fa rehefa manonja ny rano dia zay marary roboka voalohany ao dia ho sitrana daholo. Mais c'est assuré que dès qu'il y a les flots, les premiers malades qui entrent sont guéris. Dia hoy aho hoe raiso tahaka izany mihitsy ty volana jona sy jolay ray manontolo ity. Considérez comme cela ce mois de juin et juillet, Hoe zao no fotoanany aniatsehan'ny anjely ny rano Betesda. que c'est la saison où les anges vont faire bouger la piscine de Bethesda. Tsy hoe tsy asa intsony Andriamanitra any amin'ny volana août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est pas que Dieu ne va plus agir au mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre. Fa raisy ho spécial ao antsika ty volana jona sy jolay ray manontolo ity. Mais considérez ces mois de juin et juillet comme des mois spéciaux. Zay no antony matoka miteny aminareo hoe raha possible aminareo asa tapahana mihitsy ny famonjena fotoam-pivavana eto mandritra ny volana jona sy jolay.
C'est pour ça que je vous dis toujours, ne ratez aucun culte pendant le mois de juin et juillet. satria efa nanendy andro anankiray amin'ireo volan'ireo Andriamanitra amonjenanao afaka amin'ny olana anasitranana anao amin'ny aretina mahazo anao. Parce que Dieu a déjà prévu un jour dans ce mois de juin et juillet pour te délivrer de tes problèmes et te guérir des maladies. Engane ka androany ho andron'Andriamanitra ho anao io. Qu'aujourd'hui soit ce jour. Ka na inona olana mahazo anao io. Et quels que soient tes problèmes ou tes difficultés, Amin'ny anaran'i Jesosy au nom de hovidjena ianao. Jésus, tu seras secouru. Na inona aretina mahazo anao. Quelle que soit ta maladie, Amin'ny anaran'i Jesosy hositranina au ianao. nom de Jésus, tu seras guéri. Zay rehetra mindy ankatako iteka faran'izay Que maty. tous ceux qui croient acclament le Seigneur. Dia zao ny afatra farany entiko anareo. Voici le dernier message pour vous. Vakintsika ny Zakaria toko faefatra andininy fahina sy fafito. Nous allons lire Zacharie chapitre 4, versets 6 et 7. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe izao no teny Jehova amin'ny Zerubabely tsy amkerina mpatanjana fa mifanako ho Jehova tompony maro. Alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Tian'Andriamanitra ambara amintsika zany dia zao. Ce que Dieu veut nous dire, c'est ceci. Aoka tsy ankina amin'ny herinao sy ny fahaizanao ianao. Ne t'appuie pas sur tes propres forces ou ta propre intelligence, Fa voafetra ihany zany manoloana ny olana misy. parce que tout cela est limité devant les difficultés. Fa mila mitodika amin'Andriamanitra isika rehetra. Mais nous devons nous tourner vers Dieu. Vao miseho le olana, Dès qu'il y a un problème, vao miseho le ady, dès qu'il y a une difficulté, avy hatrany dia Andriamanitra anaoka hitodiantsika. tournons-nous immédiatement vers Dieu. Fa efa nilaza an'io teny io izy fa amin'ny alalan'ny heriny dia hovojena ho afaka amin'ny olana ianao. Parce qu'il a déjà dit que c'est à travers sa puissance qu'il va te délivrer de tes soucis. Mitovy amin'izany ihany koa ny aretina. Il en est de même pour les maladies. Misy ny dokotera-panasitrana, Il y a des médecins qui guérissent. tena misy ny dokotera mahay. Il y a vraiment des médecins. Fa maha-olon'Andriamanitra atsika aoka aloha hitodika avy hatrany amin'Andriamanitra isika. Mais en tant que peuple de Dieu, tournons-nous immédiatement vers Dieu. Aza miankina amin'ny hery hafa na zavatra hafa. Ne t'appuie pas sur d'autres puissances. Fa androany zay rehetra mitodika amin'Andriamanitra dia hositraniny. Mais aujourd'hui, tous ceux qui se tournent vers Dieu, il va les guérir. Dia amin'ny andinin'ny fafito dia zao ny voasoratra. Au verset 7, voici ce qui est écrit. Iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka eo alohan'ny Zorobabela ianao. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Nambaran'Andriamanitra araka io teny io. Dieu a dit à travers ce passage, Misy tendrombohitra ngeza be manoloana Zorobabela. il y a une grande montagne devant Zorobabel. Agaba ny zesta be le tendrombohitra hoe manoloana anao aho impossible ny fiainanao. Peut-être que la montagne s'était dit, devant toi, ta vie est impossible. Tsisy azonao atao ry Zorobabela fa zako no manoloana anao eto. Tu ne peux rien faire, Zorobabel, car c'est moi qui est devant toi. Fa ny vaovao mafaly hoy Andriamanitra manao hoe Mais la bonne nouvelle, Dieu a dit, izy moa ny ry tendrombohitra lehibe. qui es-tu, grande montagne? Izy ianao ry tendrombohitra lehibe. Qui es-tu, grande montagne? Ho tonga tany lemaka eo alohan'ny Zorobabela ianao. Tu seras aplani devant Zorobabel. Tsy ny herin'ny Zorobabela no apietranao. Ce n'est pas la force de Zorobabel qui va Tsy te ny fahaizan'ny faire. Zorobabela no atonganao tany lemaka. Ce n'est pas la force ou l'intelligence de Zorobabel. Fa ny fanahiko no hiasa eo amin'ny Zorobabela ka dia ho tonga tany lemaka ianao. Mais c'est mon esprit qui va agir dans Zorobabel et tu seras aplani. Tahaka izany mihitsy no ataon'Andriamanitra ho antsika androany. C'est vraiment ce que Dieu va faire pour nous aujourd'hui. Na dia goavana be ary ny olana. Même si tes problèmes sont très graves, Na dia mafy be ary ny ady hatrehana. même si tes combats sont très grands, Na dia manana ny heriny ary ny aretina. malgré la puissance des maladies, Mangina fotsiny ianao. garde le silence. Mangina fotsiny ianao. Garde le silence. Aoka hitodika amin'Andriamanitra. Tourne-toi vers Avy Dieu. alao Andriamanitra hiasa. Laisse Dieu agir. Fa efa nampitondra faminaniana izy. Parce qu'il a déjà dit une prophétie Fa amoaka anao mpandresy. qu'il va te faire sortir Ary efa victorieux. nobava Et izy. il a déjà dit Fa ho foanana ny olana sy ny ady atrehanao. qu'il va réduire à néant tes problèmes.
ho foana tak'izany ny aretina misy eo fiainanao Il va faire disparaître les maladies qui sont dans ta vie. fa ny angatan'andriamanitra minoy ianao Mais ce que Dieu demande est la foi. hivavakantsika amin'izao fotoana izao azy Nous allons prier maintenant. apetrao ny fonao ny tananao Mets ta main sur ton cœur. amin'ny alalany vavaka izay ataoko À travers cette prière, dia hitratsetra eo fiainanao andriamanitra Dieu va intervenir dans ta vie. dia ho afaka tokoa ny olana Et les problèmes vont disparaître. amin'ny anaran'i jesosy Au ho nom afaka de tsy Jésus. rapitso Au nom de Jésus, fa ho afaka androany dia androany ça ne sera pas demain, mais ça sera aujourd'hui même. tena ho afaka androany dia androany Ça va être aujourd'hui même. matokian'izany ianao Et la foi, ho sitrana ihany koa ianao tu vas être guéri. tsy hoe rapitso vo tena sitrana Ce n'est pas demain, fa androany ihany dia ho sitrana mais aujourd'hui même, tu vas être guéri. itsory fa volombelona aminareo ngia e Je vais vous témoigner. fa io andriamanitra ivavantsika io Le Dieu que nous servons, mila orontsika ho amin'ny finoana nous devons avoir la foi en lui. ary tsy noho ny zavatra mitranga androany ihany Ce n'est pas à cause de ce qui se passe aujourd'hui, fa noho ireo zavatra mety hitranga rapitso mais aussi à cause de ce qui peut se passer demain. satria ny fiainantsika androany Parce que notre vie aujourd'hui hafa est différente fa ny fiainana rapitso mbola hafa de la vie qui sera demain. ame ohatra azy zao Je vous donne un exemple. tsy nisy olombelona ny eritreritra hoe isy aretina covid iseho eto ambony tany Aucun être humain n'avait pensé qu'il y aurait un Covid, la maladie Covid sur cette terre. kanefa dia hitatsika ny fatogavany teto ambony tany Et pourtant, nous avons vu que c'est arrivé sur terre. ary olona maro amanalina manetsiny no matiny Et il y avait des milliers et des milliers de personnes qui étaient mortes. dia manolona izay indrindra dia ilaina isika mametraka toky sy fiankinana amin'io andriamanitra ivavantsika io Et devant tout ça, nous devons avoir la foi en Dieu. ka ny olana androany ho esorona Il va nous enlever les problèmes d'aujourd'hui. ny aretina misy androany hositraniny Il va guérir les maladies d'aujourd'hui. ary ny olana na ny aretina mety ho avy rapitso dia hosakanany tsatratranao Et il va empêcher les difficultés et les maladies qui peuvent arriver demain. ary raha sanatrika tratran'ny olana ianao rapitso na tratran'ny aretina dia matoky fa izy no amonjy anao Et même s'il t'arrive des problèmes ou des maladies demain, et la foi qu'il va venir à ton secours. raha ohatra ka mino azy tokoa ianao dia zany no tanteraka Si tu crois vraiment en lui, c'est ce qui va se réaliser. ain'andriamanitra zavatra rehetra Dieu peut faire toutes choses. ain'andriamanitra zavatra rehetra Dieu peut faire toutes choses. tsaroko tamin'ny andro ireny covid ireny Je me souviens au temps du Covid, dia maro tamin'ireo olona marary ny aretina no tonga eto tanàna mba hanantona ivavahana beaucoup de personnes qui étaient malades se sont approchées de moi pour que je prie pour eux. tamin'ny voalohany aloha somary nangovitra sy natahotra ihany a Au début, je tremblais et j'avais peur satria heniko ny filazan'ny radio sy ny filazan'ny télé parce que j'ai entendu ce que les médias ont dit, fa tena aretina tsy misangisangy ny covid que c'est une maladie qui est vraiment grave. kanefa reo olona marary mialohan'ny idirany hôpitaly tamin'izany fotoana izany dia mandalo ety-piangonana aloha vao miditra hôpitaly Et pourtant, les personnes qui étaient malades, avant d'aller à l'hôpital, ils venaient d'abord à l'église. ary zay no antony natonga nangovotra kely Et c'est pour ça que j'ai un peu tremblé. dia tamin'ny voalohany verevitra hoe ataoko ahoana reo olona tonga amin'ny taxi eto mba anaovana vavaka vao miditra hôpitaly Au début, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ces personnes qui venaient ici en taxi pour que je prie pour eux avant d'aller à l'hôpital. dia ho ia hoe andriamanitra inona reny no ataoko hoe Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? vao miditra vavady very zareo dia anaovako teny lavidavitra Est-ce que dès qu'ils entrent dans le portail, je vais prier à distance? hoe aza miala eo nareo fa hivavako anareo ty lavidavitra ety a Je vais leur dire, ne quittez pas là, mais je vais prier un peu plus loin. zay ve no ataoko Est-ce que c'est ce que je vais faire? andeha ho afiako amin'ny lambany akazoko aza matao aza miatsesika anareo fa aty anany ety ano mivavako anareo Est-ce que je vais leur dire, ne vous approchez pas de moi, mais je vais prier de loin pour vous? fa misaotra an'andriamanitra aho ny amin'ny asa lehibe naseony ahy Mais je remercie Dieu pour ce qu'il a fait. nomen'andriamanitra finoana aho Dieu m'a donné la foi. hoe aza matahotra ianao Il a dit, n'aie pas peur. raha ianao mpanompoko zay natao ama olana sy anasitrana no matahotra inona intsony zany no antanainy eto ambony tany Si toi qui es mon serviteur et qui dois résoudre les problèmes, tu as peur,
qu'est-ce qui va se passer sur cette terre? dia endrika ny fampahirizan'ny fanahy masina hoe mandehana mivavaka mametra tanana ho andry olona marary ireo. Et j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'encourageait, va prier pour ces malades et impose-leur la main. Dia tamin'izany fotoana zany natsoko zareo niditra tao broko. Et je les ai appelés pour qu'ils entrent dans mon bureau. Tamin'ny pasa iny no nametrako tanana tamin'izy ireo. J'ai imposé les mains avec audace. Nefa maro amin'izy ireo no efa sepitra tamin'izany. Alors que plusieurs d'entre eux n'arrivaient plus à respirer, Fa tena misaotra n'Andriamanitra aho fa zay rehetra narano Covid tonga teo tsy nisy maty fa sitrana daholo. mais grâce soit rendue à Dieu, car tous ceux qui étaient malades, ils n'étaient pas décédés, mais ils étaient tous guéris. Ary nisy ndray tsy tonga teto fa tany amin'ny hôpitaly izy no niantso en téléphone. Il y en avait même un qui n'était pas venu ici, mais il m'a appelé de l'hôpital. Dia rehefa niantso en téléphone izy hoe efa tena ka gravy sepitra tanteraka zao mamy. Et il m'a appelé de l'hôpital, il a dit que c'est vraiment un cas grave et ma mère ne peut plus respirer. Dia ho iaho hoe hivavaka amin'ny alalan'ny téléphone-nao J'ai dit, je vais prier à travers le téléphone. fa ho sitrana izy. Elle va être guérie. Ary omena voninahitra Andriamanitra fa tena sitrana teo ny eo izy. Et gloire à Dieu, elle était guérie à l'instant même. Sasan'izy ireo manaraka fitoam-pivavahana eto. Certains d'entre eux assistent à ce culte. Ny nampahery tsy nisy maty na dia anankiray azy. Ce qui est encourageant, personne n'était décédé. Na ireo zay Pas tonga même un teto seul. na ireo zay tany amin'ny hôpitaly. Que ce soit ceux qui étaient ici ou ceux qui étaient à l'hôpital. Nisy anankiray zay efa tena vo mafy mihitsy tonga tao amin'ny broko. Il y en avait un qui était déjà dans un cas très critique. Dia nivavaka ho azy tamin'izany J'ai prié pour lui. fa tsy sitrana izy. Il n'était pas guéri. Ka rehefa tsy sitrana teo ny eo izy Quand il n'était pas guéri immédiatement, dia hoy atamy manao hoe mandehana anao miditra hôpitaly je lui ai dit, va à l'hôpital. fa efa tena ka graviny ianao. Car c'est déjà un cas grave pour toi. Dia hoy za pastera tsy hiditra hôpitaly zany a. Il a dit, non, je ne vais pas aller à l'hôpital. Maty eny an-dalana aho izy raha makany. Je vais mourir en chemin si je vais là-bas. Maty raha tonga amin'ny hôpitaly. Je vais mourir si je vais à l'hôpital. Ka efa vavaka ao anao ka fa tsy sitrana ianao. Mais j'ai déjà prié pour toi, tu n'es pas guéri. Dia inona zany no ataonao akoatran'izay? Donc, qu'est-ce que tu vas faire à part ça? Ametra tanana foana pastera. Impose-moi les mains encore, pasteur. Dia mbola mivavaka fandrono ho azy indray nametra tanana. Et j'ai encore prié une deuxième fois pour lui, je lui ai imposé les mains. Izy amin'io efa tena sepitra be. Il n'arrivait plus à respirer. Dia vitsy dia nalefaka nody izy. Et quand c'était fini, je lui ai dit de partir. Dia niandry niala tontolo nialady hariva sy ny alina. J'ai attendu le dimanche soir et la nuit, Fa tsy nahazo téléphone momba azy aho. mais il ne m'a pas appelé au téléphone. Niandry ny alatsinainy fa tsy nahazo vaovao momba azy aho. J'ai attendu lundi, je n'ai eu aucune nouvelle. Dia hoy aho nanahoana reny le ranabavy iny. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ny atalata tonga teto izy. Mardi, elle est venue ici. Olona salama tanteraka. Elle était en très bonne santé. Dia hoy aho hoe sitrana oviana ianao hoy aho. Je lui ai demandé, tu étais guéri comment? Dia hoy izy hoe niala tamin'ny valora alina le hoe niala ny areta tao amiko dia sitrana mandrakatritra iny aho izy izy. Elle a dit, dimanche à 8 heures de la nuit, la maladie m'a quitté et je suis complètement guérie. Ka mety misy ny olana tonga tapoka tahaka izany. Peut-être qu'il y a des problèmes qui arrivent soudainement comme cela. Mety izy saretina ho tonga tapoka tahaka izany ihany koa. Peut-être qu'il y a des maladies qui arrivent soudainement comme cela également. Fa izao no afatra omen'Andriamanitra antsika. Mais voici le message de Dieu pour nous. Aoka hiankina amin'Andriamanitra foana isika. Appuyons-nous toujours sur Dieu. Aoreno amin'ilay fiteny faminaniana teo ny finonao. Mets ta foi sur cette prophétie. Famonjy anao Andriamanitra androany. Dieu va te secourir. Hamonjy anao izy rampitso. Il va venir à ton secours demain. Tena hamonjy anao arabaka teny izy. Il va venir à ton secours littéralement. Ho avan'Andriamanitra isika zay rehetra azy. Dieu va nous distinguer, nous tous qui sommes à lui. Hivavaka aviatrany isika amin'izao fotoana izao. Nous allons prier maintenant. Apetra ho fonao ny tananao. Mets ta main sur le cœur. Raha manana olana ianao, Si tu as des problèmes, mino fa amin'ny alalan'ny vavaka ataoko dia ho vonjena tokoa ianao. crois qu'à travers cette prière, tu seras secouru. Raha marary ianao dia mino fa ho sitrana ianao androany. Si tu es malade, crois que tu vas être guéri. Ary hivavako anareo ihany koa aho mba tsy ho tratrany loza rapitso. Et je vais aussi prier pour vous qu'il ne vous arrive aucun danger demain. Ho sakan'Andriamanitra zany loza rapitso zany. Dieu va empêcher les dangers de demain. Aondry ny lohanao fa hivavaka isika. Nous allons maintenant prier. Penche ta tête. Ry Tompoandriamanitra raha ny malala ô.
Père céleste, ianao no Andriamanitra tsy mivomaly anio ary mandrakizay. tu es le Dieu qui ne change pas hier, aujourd'hui et éternellement. Mino fitahinao aty fitoam-pivavahana ety ao. Je crois que tu bénis ce culte. Mino fanatrianao anty fitoam-pivavahana ety zahay. Nous croyons en ta présence pendant ce culte. Ho amarinanao le faminaniana nampitondrianao aty eo. Tu vas justifier la prophétie que tu m'as fait donner tout à l'heure. Zay rehetra manana olana sy mandalo ady ho vonjenao androany. Tous ceux qui ont des problèmes et qui traversent des combats, tu vas venir à leur secours aujourd'hui. Tahaka ny namonjenao ny zanak'Israely no amonjenao ny rehetra amin'ity androandroany ity. Comme tu as secouru les Israélites, tu vas secourir tout le monde aujourd'hui. Tahaka ny namonjenao andreo apôstôly akio no amonjenao ny rehetra tonga eto. Comme tu as secouru les apôtres, tu vas secourir tous ceux qui sont ici. Ary zany famonjeny izany dia tratra andreo olona izay manaraka fitoam-pivavahana ny ligne. Et cette délivrance sera également pour tous ceux qui suivent en ligne. Amin'ny anaran'i Jesosy natao andresy ny rehetra tonga eto. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont ici sont faits pour la victoire. Natao andresy tahaka izany akio re manaraka fitoam-pivavahana ny ligne. Tous ceux qui suivent en ligne sont faits pour la victoire également. Misy fagagana lehibe. Qu'il y ait des miracles, Misy fagagana amin'ny anaran'i Jesosy. qu'il y ait de grands miracles au nom de Jésus. Zay rehetra marary akio tonga eto. Tous ceux qui sont malades et qui sont ici Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. sont guéris au nom de Jésus. Miala ny herin'ny aretina rehetra. Que les maladies partent maintenant. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Que les maladies partent au nom de Ho Jésus. sitra tahaka izany ireo izay ny tokantrano. Que tous ceux qui sont en ligne soient guéris. Na inona aretina maso ny olona ny tokantrano ihany. Quelles que soient les maladies des personnes qui sont en ligne, Zay rehetra ombony fandriana marary sitrana izy. tous ceux qui sont malades sur leur lit, ils sont guéris. Ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ils sont guéris au nom de Jésus. Sotranao Andriamanitra ô. Merci au Dieu. Tahaka ny namonjenao andreo olona narary Covid tamin'izany fotoana izany. Comme tu as sauvé ceux qui étaient malades du Covid en ce temps-là, No amonjenao ny olona rehetra marary amin'ity androandroany ity. tu secours également tous ceux qui sont malades aujourd'hui. Ary mandritra volana jona sy jolay izao. Et pendant le mois de juin et juillet, Ataovy manana finoana ny olona fa tena monjy azy amin'ny olana ary amonjy azy amin'ireo aretina ianao. fais que nous ayons la foi que tu vas vraiment les délivrer des maladies et des problèmes. Misaotra ry Andriamanitra io. Merci au Dieu. Omena voninahitra anao. Nous te rendons la gloire. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Samiary mitsapa ny aretinareo ianareo rehetra izay marary. Touchez maintenant votre maladie, vous qui étiez malade. Raha misy vota ny kibonao any dia tsapao ny kibonao. Si tu as des enflures dans ton ventre, touche ton ventre. Raha ianao manatana ny vatanao dia iny ho tsara mihitsy. Si tu as des douleurs dans ton corps, écoute. Azo antoka ny herin'Andriamanitra manasitrana amin'ity androandroany ity. C'est assuré que la puissance de Dieu guérit aujourd'hui. Tsy nandalo aminao fotsiny ny vavaka nataoko teo. La prière que j'ai faite tout à l'heure ne passe pas seulement, Fa nataon'Andriamanitra isy fiantraikany eo amin'ny fiainanao. mais Dieu a fait qu'il y a un impact dans ta vie. Samiary ianareo mitsapa ny aretina mahazo anareo. Alors touchez maintenant les maladies que vous aviez. Ndao tsy hanao hira anankiray rehefa avy eo antany anareo izay sitranao. Nous allons passer à la louange. Ensuite, je vais vous demander qui était guéri. Ndao tsika hitsangana amin'ny toerana misy atsika dia mbola hiteny antsika hoe ninninona lalana mety hoe tapina ny Andriamanitra ay mahay manao lalana any amin'ilay tsisy azo alehiny mihitsiny. Ninninona mety sakana ny devoly ny Andriamanitra ay afaka mandrava zany satria izy ilay mahery sa tsy avy hoe Pinaza ni lalana avy any atsimo, na
na dia manao zay ho afanyazany devoly Jesosinay manokatra lalana avy any ambony Natapina za lalana avy any an-drano. tapina zany lalana avy any andrefana tapina zany lalana avy antsinana Ataovy amin'ny finoana mihitsy zany izy zany androany. Matoky izay ka tsisy atahorana akory Satria Jesosinay manao lalana avy any ambony. Amen. Izy lay mahay, izy lay magaga, izy lay mpanjaka tompony manampahefana, izy no Andriamanitra mifehy izao rehetra izao tsisy zava-magaga tsy any ataony aminy. Izy lay mahery. Izy lay mahay, izy lay izy no Andriamanitra mifehy izao rehetra izao tsisy zava-magaga tsy any ataony aminy. Ao anatin'izany dia sainsainy mihitsy hoe izy marina ilay Andriamanitra tomponao. Izy mahay ny zavatra rehetra. Izy mifehy zavatra rehetra. Izy mifehy fotoana. Amen. Natapina. natapina zany lalana avy any avaratra Natapina za lalana avy any atsimo. natapina zany lalana avy any Na efa tahaka ny tsisy azo alehitsony azany. na dia manao zay ho afanyazany devoly Jesosinay manokatra lalana avy any ambony Ninina ranomasina eo alohany. tapina zany lalana Ninina rindriny Jeriko eo alohany. Dia hain'Andriamanitra manisy lalana ao tapina zany anatin'izany. lalana avy antsinana Matoky izahay Jesosy. matoky Ary tsy atahotra intsony izay fa matoky anao. Jesosinay manokatra lalana avy any ambony Izy lay mahay, izy lay magaga Izy ilay mpanjaka tompony eny. Ny manam-pahefana izy no izy mifehy Andriamanitra an'izao tontolo mifehy izao. Tsy zava-magaga tsy aina anao. magaga tsy aina Izy ilay mahery. izy lay mahay, izy lay magaga, izy lay mpanjaka tompony manampahefana, izy no Andriamanitra mifehy izao rehetra izao tsisy zava-magaga Izy ilay mahery. amina Izy ilay mahery. Izy ilay mahery. Ianao Jesosy ilay mahay manao zavatra rehetra. Matoky anao zay fa ianao miato eo amin'ny fiainanay. izy no Andriamanitra mifehy izao rehetra izao Tsisy zava-magaga tsy any ataony aminao. Amen. Samiary maka toerana tompoko. Vous pouvez prendre place. Azafady a izy taminareo narary no matsapatena fa sitrana amin'izao fotoana izao. Qui parmi vous qui était malade sont guéris maintenant? Omena voninahitra Andriamanitra tsakany tanana. Que Dieu soit glorifié, levez les mains. Angatahako ianareo manangatana andreny mba androso vetivety ety anoloany. Je vous demande de vous avancer devant. Mandroso isika. Venez devant. Angatantsika ireo olona ireo mba hitantara ny fanasitranana nomen'Andriamanitra azy. Nous allons leur demander ce que Dieu a fait pour eux. Mandroso. Inona ny narary anao teo?
voninahitra ho an'i Jesosy fa za zany marary atany ambavafo koa dia mamaly atao lamosika fa vao vavako pastera dia sitrana dia tsy mahavita zavatra mafy. dia zao anao fa mahavita zavatra mafy sany so Fa mety elo tonga teo ve narary ie fa tapabolana zay. fatapabolana Elle avait mal devant et dans le dos depuis 2 semaines et maintenant elle est guérie. dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra tsy heverinanao tsony ny aretina Gloire à Dieu, la maladie ne va plus revenir. inona nararanao teo voninahitra ho an'i Jehova mpamonjy izy fa za niala tanana trano narary vavony fa vao niditra teto am-piangonana dia nampimy pastera vavaka tonga dia sitrana miaraka vava efa ela be ny narary vavonga ianao efa elaela vao maly hariva mihitsy ilay izy ny tena narary be dia tamin'ny maraina mbola narary ilay izy dia efa sainga tsy handeha fa nisy herina nosika anay io mandeha any zao tsy hanao marary intsony tsy marary intsony ilay izy. Elle avait mal à l'estomac depuis longtemps et maintenant elle est guérie. aoazy inona nararanao teo voninahitra ho an'i Jesosy fa teo marary be foana ny atoko dia mikipo ny zavatra ohatry ny mandehandeha mandehandeha manao na mandehandeha ohatry ny tsy haiko hoe inona na inona dia vao tamin'ny maraina andeha hivavaka dia ohatry misy heriny manakana fa mivavaka tonga dia vonina nandeha zao tsy hanao marary tsony ny tsy atoka marary tsony dia le mandeha eo anaty kibonao manahoana tsy maninona tsony. dia raina tompo Elle a fait mal à la nuque, elle fait des douleurs dans le ventre et maintenant elle est guérie. inona nararanao teo voninahitra ho an'i Jesosy za zany ohatrany hoe manita be zany any amin'ny tsy takatrano dia marary be tika dia vao mivavaka za mipastera te dia hengo tsonga dia ohatrany tsapanao ny ala fanantenana tsapako ny ala tsy heverinanao tsony zany Il a fait des douleurs et il a senti que c'est parti pendant la prière. inona nararanao teo voninahitra ao an'Andriamanitra fa nilalohako ankaviana rary be teo talohan'ny za hiditra tato dia somary fanontaniana dia vao nivavaka pastera teo dia naheno ohatry ny narary be atao dia tao amin'ny ilan-tratrako ankavia kokoa dia namaly tao aoriana ilay izy dia misy ilay niteny pastera hoe nono fa naintenana amin'ny vatanao dia vao vita ilay vavaka dia miala ilay izy dia sitrana. dia raina Jesosy Elle avait également des douleurs et pendant la prière, elle a senti que les douleurs sont parties. santionany ny amin'ny aretina ny sotran'Andriamanitra ireny Ce sont juste des exemples des maladies que Dieu a guéries. fa na dia aretina grave no zany ary dia azon'Andriamanitra sotranina Mais même s'il y a des maladies plus graves, Dieu peut guérir. zay tika le faminaniana nampiton'Andriamanitra ay ho anareo teo C'est la signification de la prophétie que Dieu m'a donnée aujourd'hui. ho tanteraka aminareo anay zany Que cela se réalise pour vous. ary raha misy namatsika ny tokantrano any marary Et si nous avons des amis qui sont malades dia dans ho la iaho maison, hoe raiso ny andraikitra je vous dis, prenez votre responsabilité. reseo lahatra izy ary taony ho avy eto amin'ny herinandroany Convainquez-les et emmenez-les ici ary raha dimanche roty prochain. ty volana jona sy jolay ity Profitez de ce mois de juin et de juillet, fa zao ny fotoana anetsikatsen'Andriamanitra ny rano Betesda car c'est la saison où Dieu fait bouger les eaux de Bethesda. fa amin'ny anara Jesosy zay rehetra ho avy eto dia ho sitrina avokoa Au nom de Jésus, tous ceux qui vont venir ici seront guéris. resao ihany koa raha namatsika zay manana olana any tokantrano any Parlez également à vos amis qui ont des difficultés ou des épreuves dans leur maison. lazao aminy mba tsy hiady rery intsony izy Dites-leur pour qu'ils ne luttent pas par leur propre fa force, hitodika amin'Andriamanitra pour qu'ils se tournent vers Dieu, anina finoana Jesosy pour qu'ils aient la foi en Jésus, ary anina finoana fa raha toka eto izy dia ho vonjen'Andriamanitra ho afaka amin'ny olana pour qu'ils aient la foi que s'ils viennent ici, Dieu va les délivrer de leurs problèmes. anisan'ny olona vonjena zany ianao toka eto Dieu va te secourir. deo hiteka mafan'Andriamanitra isika Acclamons le Seigneur. teka mafan'Andriamanitra ihany isika Acclamons encore le Seigneur. halleloia Alléluia. dia rehefa ave mo hoentiko aminareo ihany ny filazana fa hivavaka amarana ny fotoam-pivavana nitoran'Andriamanitra antsika teto isika Maintenant, nous allons prier pour clôturer ce culte d'aujourd'hui. dia mangataka ny ranabavy ato a hivavaka ho antsika ho famaranana ny fotoam-pivavana androany Nous allons maintenant prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce culte d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta présence qui était avec nous. Merci pour ton Esprit Saint qui était avec nous. Merci Seigneur pour les miracles et pour les guérisons. Merci parce que nous avons vu que tu étais vraiment présent. Merci parce que ta parole est vraie quand tu es dit « Je suis avec vous ». Et Seigneur, nous remettons entre tes mains tout ce que nous allons encore faire.
Nous remettons notre vie entre tes mains, Seigneur, et donne-nous la grâce d'avoir la foi, d'avoir toujours la foi que ta parole est vraie et que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Merci, Seigneur, parce que tu vas réaliser pour nous des miracles et des guérisons en ce mois de juin et mois de juillet. Et nous allons voir ta main agir sur nous. Et nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.